Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manul Chanoni Vaovao. Manome fempotona 27 andoavan'ny fanjakana ny volan'izy ireo fianakavian'ny ray aman-dren'ny mpianatra mampianatra zanaka any Maroc. Tsy mbola nandray ny vola tokony ho averin'ny fanjakana amin'izy ireo efa ho roa taona mahery ny mpianatra any Maroc izay anatin'ny fahasairanana. Eo ny tsy salama nefa izao tsy jeren'ny fanjakana izao. Iray amin'ireo distrika mamokatra akora sy volo fanondrana toy ny lavanila sy kafe ny distrikany Fanadina ao amin'ny faritra Vaovao. Matsiaro tavela sy tany lavitra andrina ireo mponina any an-toerana noho ny faratsy ny lalana izay mitarika fitokana monina ireo an-tana lavaratra. Manao antso araka izany iray aman-drenibe sy ny zanaky ny distrika ny ijerena ireo mponina any an-toerana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mienjandro ny tady ary manambana ny anapaka fifanarana aratafika nontosaina ny taona 2024 teo amin'ny Niger, États-Unis ny gouvernement nigérien amin'izao fotoana. Anton'izany no ny fanitsakitsahana fiandrianam-pirenen'izy ireo ny tsy fakana ny hevitrireo olom-boafitsy sy olom-boatendry raha ny fanazavana. Arahintsika vetrany any andindinin'izay. Alahady fa 17 ny volana marsa 2024 tompo lasy tompo vavy manatitra ny araba tonga sondray eto amin'ny fampalalam-bavao ny Kolo TV amin'ny ity alahady alina ity asaika ianao anaraka ireo fampalalam-bavao ny vavao misongadina hatramin'ny farany an'boantsika izany ary manome fempotona 27 andoavan'ny fanjakana ny volan'izy ireo ny fikambanan'ny iray aman-dren'ny mpianatra mampiananjanaka any Maroc. Tsy mbola nandray ny vola tokony ho averin'ny fanjakana amin'izy ireo efa ho roa taona mahery ny mpianatra any Maroc izay anatin'ny fahasairanana. Eo ny tsy salama nefa izao jereny nefa izao tsy jereny fanjakana izao. Io na saina very fanamola velona ireo ray aman-dren'ny mpianatra mampianajanaka any Maroc hatramin'izao tsy mbola nefa ny fanjakana ny be d'avion an'ireo mpianatra izay navance ny ray aman-dreny. 7 tapitrisa hatramin'ny 120 tapitrisa ariary io no notetiavin'ireo ray aman-dreny roa taona lasa izay nitrosana ny varotana fananana saingy izao tsy nalohan'ny fanjakana izao. Leo ny fampanantenana pokaty izy ireo ka manome fempotona 27 amerena ny fanjakana ny vola. Ka eto izay dia manome fempotona hatramin'ny alarobia ny fitondram-panjakana andoavana ny vola io fa efa leo izay efa lany vola mivezivezy rehetrarehetra ka amin'io izay dia andray andraikitra raha misy tsy fandoavan'ny fanjakana ny vola io hatramin'ny alarobia dia andray andraikitra izay anao hetsika tena mijaly zay fa marary ny zanaka efa misy maty ray aman-dreny dia misy zaza maty koa any Maroc dia misy zaza marary zao any miandro vola avy aminay ray aman-dreny. Zay ny tena mahatonga ny manao zao hetsika zao satria mijaly ny zanaka vidim-piainana efa fantatra mangataka amin'ny fanjakana zany zay mba andoavana le vola farany zay. Tsy ivina ny volana oktobra 2024 ny filoham-pirenena no niaona tamin'ireo mpianatra diaspora malagasy ka nampanantena ny anefan'ny ny fanjakana io billet d'avion io sy ny allocation. Rotona ihany koa izay io allocation io tsy nalohan'ny fanjakana raha ny fampitambavaovao ray hatrany. Raha iverenana nalefa ny fanjakana malagasy no fianarana ny Maroc ireo mpianatra mendrika indrindra manerana ny nosy tamin'ny fanadinana baccalauréat 2024. Tamin'izany no lazainy ireo ray aman-dreny mba andoa ny billet d'avion aloha ary aveo averiny fanjakana. Hatramin'izao anefa njano fampanantenana ihany io nambarany andrajoeliny io ireo ray aman-dreny. Amin'izao sady mitady ny sakafo andavanandro izy ireo mitady ny fomba anefana ny vola izay nindramina roa taona lasa fa ihany koa tsy maintsy mandefa vola ho an'ireo zanany any Maroc anefana ny hofatranony izy ireo sy ny sakafo ary ny fitsaboana ho an'ireo izay anatin'ny tsy fahasalamana.
Iray amin'ireo distrika mamokatra akora sy volo-fanondrana toy ny lavanila sy ny kafe ny distrika ny fanadina ao amin'ny faritra Vaovavy Matsiaro Tavela sy tany lavitra indrina ireo mponina any an-toerana noho ny faratsy ny lalana izay mitarika ny fitokana moa ny Antanala avaratra manao antso araka izany ireo ray aman-dreny be sy ny zanaky ny distrika ny hijerena ireo mponina any an-toerana ireo fanadidina. Matsiaro mitoka-monina ireo mponina ao avaratra Antanala, distrika ny Fanadila faritra Vaovavy. Antony, tapaka ny lalana izay ahafahan'ireo fiara mifamezivezy mitatitra ireo vokatra. Ohatra amin'izany fa tapahany tetezina izay mampitohy ny fanadina sy ambositra amin'ny alalan'ny kodiaran-droa sy dian-tongotra 1 kilometatra maro no ahafahana miazo ny toerana raha ny fitarainana ireo ray aman-dreny avy any an-toerana. Ny lalana hoy ianao, ny lalana dia andalovan'ny lalana fotsiny distrika ny Fanadina fa tsy dia mbola matanjaka loatra amin'ny lalana satria ny route nationale makany mananjary sy manakara no mandalo ao aminay amin'ny distrika ny Fanadina eo fa ny ankoatra an'izay izay ao amin'ny mahabetsaka ny commune dia any avaratra amina 70 kilometра miala ny renivohitry ny distrika dia antongotra avokoa dia tongotra rano fiakarana sy fidinana. Ny ala no mahavelona ity distrika ity, izany fanazavana hatrany. Isany ahitana ireo volo-fanondrana toy ny vanille, kafe, litchi ary ny fambolena akondro ny ao avaratra Antanala. Tsy nisy mivoaka ny vokatra, miena ihany koa ny velaran'ny ala izay fontom-piveloman'ny olona maro. Ankoatra izany, mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana taorian'ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany an-toerana. Misy izay ankehitriny fa tao aloha dia azo lazaina hoe lavitra indrindra ny distrika ny Fanadina indrindra ny tapany avaratra. Ny tapany avaratra manko ny tena mameno besaka ny distrika ny Fanadina. Dia mbola tsy misy aloha ny fanombohan'ny asa fa resaka fotsiny mbola henona hatramin'izao. Manao antso ny hijerena ireo mponina ao Antanala avaratra araka izany fikambanan'ny zanaky ny distrika mivondrona anatin'ny Antavo ahafahana miantoka ny fivoaran'ny distrika ireo vokatra isan-karazany raha toka misy ny fijerena paikady manokana raha nambarany zanaky ny distrika. Mila manaraka ny référentiel de formation avokoa manomboka izao ny asa sy fanofanana ny pitardy eto Madagasikara ankoatra ny fanamafisana ny traikefa sy ny fahaiza-manao tanjona ny ampitohy fahalalana ananan'ireo pitardy rehetra anomezana fahafampo ireo mpizahatany. Yves Richard. Manodidina ny 2,000 ny sampitardy ara-dalàna eto Madagasikara raha ny taremarika avy amin'ny Fédération nationale mpitardy. Vitsy izy ireo oharina mitolotra misy indrindra anatin'ny fotoana mahabetsaka amin'ny mpizahatany. Maro manoloan'izay ireo olona tsy mahafeny asa milomano anatin'ny sehatra ny fitarian-dy. Antonina molavolana ny référentiel de formation mahakasika ny asa sy ny fanofana n'ireo mpitardy. Efa mivoaka ny référentiel na guide accompagnateur national, efa mivoaka ny référentiel guide spécialisé anankitelo. Ny référentiel na guide en primatologie, guide ornithologie ary ny guide ethnobotanique amin'izao amin'ny teny zao. Ny référentiel dia ohatrany hoe fanatsarana ny tontolon'ny le serre le asa mihitsy zany hoe ahafahantsika mamoaka ahafahantsika mijery zany hoe compétence ohatrany ahoana ilaina raha no an'le asana guide. Dia rehefa hitantsika le compétence ilaina dia à partir ny compétence iny zany nentina andrafetana ny formation ana guide. Zany hoe ny guide rehetrarehetra zany amin'izao tsika amin'ny teny zao ka hanao guide accompagnateur na hanao guide spécialisé dia efa misy référentiel mipetraka mihitsy zany hoe reto ny zavatra ilaina dia reto ny zavatra tokony ho ampianarina. Dia aty amin'ny sekoly ny institut du tourisme rehetra zany zao raha ohatra ka misy mpianatra na olona tianao teo lasa guide touristique dia efa misy andro référentiel ireo no arahana. Ankoatra ny fanamafisana ny traikefa sy ny fahaiza-manao, maro ny teboka takina ny fandraisana anjara mavitrika ny fanjakana ampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany. Lohalarina anatin'izay ny resaka sidina na anatin'ny na iraisam-pirenena
izay tsy mbola hita taratra treto ny favonona ny fanjakana amin'ny fijerena azy raha ny raharaha Madagascar Airlines izay tsy manana ankoatra ny fiaramanidina roa miasa intsony amin'izao fotoana izao. Amin'izay pejy ny fizahan-tany hatrany mitombatra ny malagasy manao ny fizahan-tany anatiny hatramin'ny taona 2024 no nakaty niakatra mihoatra ny 5 alina io raha nitatry avy ao anivon'ny ministera ny fizahan-tany sy ny asa tanana izany manan-karena valan-javaboary sy toerana miavaka i Madagasikara saingy tsy mbola ny ankamaroan'ny malagasy no misitraka izany Ilary Nasolinaina. Niakatra hatramin'ny 5 alina ny tany malagasy misitraka ny fizahan-tany anatiny hatramin'ny taona 2024 no makaty araka nitatry ny teo anivon'ny ministera ny fizahan-tany sy ny asa tanana na tsy mbola mahafeny fenitra iraisam-pirenena amin'izany fizahan-tany anatiny izany aza isika eto Madagasikara. Fana mandrefy izay tany fiakaran'ny fizahan-tany anatiny izay moa dia any amin'ireo mpizahatany anatiny izay hoe malagasy zany izay miditra any anatin'ireo valan-javaboary dia efa hitantsika angamba ny taremarika amin'ireo fidiran'ny eto Madagasikara zany malagasy ao anatin'ireo valan-javaboary izay miparitaka manerana ny nosy fa raha noharina tamin'ny taona 2024 zao izy efa misy mihoatra ny 5 alina ao anatin'izay hoe fivoaran'ireo malagasy izay niditra tany anatin'ireo valan-javaboary ireo tsy mbola voafintsika hatreto aloha ny hoe mametraka taremarika tsy manaraka ny taremarika ho an'ny fizahan-tany anatiny satria raha ny fizahan-tany no asiana hoe ampanarahana ny tena fenitra iraisam-pirenena hoe rehefa olona miala amin'ny toerana fiainana isan'andro andavanandro ka makany amin'ny toeran-kafa mandritra ny 4 ora dia izay no antsoina hoe fizahan-tany dia sarotra ny mbola mifehy an'izay amin'ny resaka hoe taremarika zany raha isika eto Madagasikara satria maro be ireo olona izay mifamezivezy ireo Madagasikara ao anatin'izay. Misy ny ezaka ataon'ireo mpisehatra amin'ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny mponina ato anatiny amin'izany fizahan-tany izany amin'ny alalan'ilay hetsika tsena be ny fizahan-tany ary tafiditra ao anatiny andiany fahafito izao. Tanjona ny ampistrahana ny maro anisan'ny fizahan-tany anatiny i Madagasikara izay manana valan-javaboary maro sy toerana miavaka saika isaky ny faritra saingy tsy mbola mifanaraka amin'izay aloha ny tany malagasy misitraka izany hatreto. Dia izay koa mamana ny tapany voalohan'ny fampahalalam-baovao iseny vetivety anaraka dokam-barotra fosika. Lâche plus ton fun, des études, des recherches, ton fun, tout sur ton fun avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arias. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One. Tavaverina sahady eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho any antsirana navetrantsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity no tanterahina androany tao amin'ny La Montagne des Français commune Ramena district anantsirana na faharoa ny fivahinianana masina ho an'ny mpino katolika izay tafiditra anatin'ny Karemy tanora maro no nandray anjara ary manana adidy mankadiry amin'izany ny skoto fanadihadiana. Fitaovana eo ampelatana ny fiangonana entina mampanjary ny vavaka mandritra ny fivahinianana masina atao eto La Montagne des Français ny skoto Antilles Madagasikara. Ankinina aminy avokoa ny fitaterana rehetra ireo entana mavesatra mba amin'ny fandaminana ity toerana ity ahafahany mpino mifantoka tanteraka ampitoniana mamita ny lalany azo fijaliana eto an-toerana. Ny anjara asan'ny Antilles dia vavaka sady mampivavaka ny vao kristian reto tonga eto amin'ny La Montagne ity satria agnatin'ny asanay no mandamy baka afan'le vahoaka kristiany mivavaka. Magnaraka zay moa ny aty rango tamin'ny Jomany ny skoto rehetrarehetra jiska amin'izao alady jisika zao nandelana dio no le lalana izay imboany kristiany miakatra amin'ireny La Croix 720 izay andalovantsika. Magnampy amin'ny fitaterana le entina rehetrarehetra ny sonanao ny entina fampiasaina amin'ny hôtely ambony farana ambony agny magnadioka teneniko teo asan'ny Antilles Madagasikara aby jiaby zay. Mandritra ny atelona izay isena Antily
amin'nyty faritra ety dia anjara asany ny mametraka ireo lamina rehetra iarahany amin'ny mpitandro filaminana. Iarahantsika maefa ny zatovo maro le etraketraka indesindro ka tsy raha hoe andeha agnasa azy, tsy raha hoe andeha ampigatra fa kosa agnanatra satria sehatra fagnabeazagna ny sehatra ny scotisme. Ankoatrany ity lasy ity dia hiatrika lasy lehibe ankalazana ny fahazato taona ny joroan'ny antily teto Madagasikara ny skoty ato agnatin'ny diocèse amin'ny volana aogositra ho avy izao. Am'le 22 août isaka am'le 27 io no ankalazagna maetriketrika eto ampitanany Antsiragnana izay fankalazagna fazataon'ny aty Madagasikara eto ho avy dolodolo ny fatra manerany diocèse ny Antsiragnana avy aty fatra Dianasy ka fatra Sava. Kadika zay dia fa nataonay ny fandamina io hoe misy ny congrès ny katolika atao hita Dego manerany Madagasikara kiny nataonay izy io ahafahany reo ankizy jiaby agnatin'ny fikambanana aty Madagasikara fa amin'ny fatra Sava Diana ho tonga eto 22 ny fatongavagna tonga de 23 programme aty Madagasikara ny 24 25 miditra ny congrès ny kristian rehetrarehetra ny fikambana rehetra ny aty Madagasikara manomboka io 26 27 io no magnetriketriky ankalazagna zay la messe famaragnana eto ao amin'ny paroisse izay eny Venidina indrindra amin'ny cathédrale ny Antsiragnana regny mba ny évêque no itarika azy. Rahatry ny pitrany teo dia tegna misy fiaramiasa mihitsy ny antily zokiny ndraiky nasolo antily perinasa satria ambaranay eto fa regny antily zokiny regny ny scoty tegna navienay teto hoe ary mbola andeha antily zokiny zay rehetrarehetra io kofa tsisy andraiky mandeha eto antily zokiny tegna misy fiaramiasa be ary ilainay mihitsy fiaramiasa amin'ireo igny ke indrindra amin'ny fagnomana centenaire aty ilaigna tegna ilaigna fiaramiasa amin'ny antily zokinay regny. Vaovao hafa kosa indray marefy ny fampiaran-dalàna amin'ny feny kodiaran-droa antony mampirongatra ireo loza amin'ny mpifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ho ny fikambana ny mpampiasa kodiaran-droa androany tsy ampy ny fanentanana momba ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana fa ihany koa ny tsy fisian'ny fanabeazana amin'ny fitondrany tena mahakasika izay fitondrana kodiaran-droa izay. Christian Dimy no mitatitra izay. Isan'ny mahazovana eny anivy ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny firongatra ny lozam-pifamoivoizana ateraka ny fampiasana kodiaran-droa hoy ny fikambana ny mpampiasa kodiaran-droa androany. Olana hatrany ny tsy fampiarana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana eto amintsika fa eo ihany koa ny tsy fisian'ny fanabeazana ara-pitondran-tena ho an'ireo mampiasa izany raha ny fanazavana. Tena misy ary fena ampy ny lalàna amin'ny feny ao anatin'ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana ao anatin'ny fitsipika amin'ny feny fifamoivoizana mahakasika ny tangina moto fa eo amin'ny fampiaratsika rehetra azy sy eo amin'ny fahatsiarovan-tena iny tsy ampy iny. Dia zay zany ezaka lehibe, ezaka mbola lehibe miandry ny rehetra hoe ahoana no ahafahantsika mampianatra ny olona aloha hoe misy aneza lalàna famoivoizana mahakasika ny mpitangina moto ary ahoana ihany koa no ahafahantsika manentana an'ireo mpitangina moto rehetra hoe tsy manao zay dany kibony fa manaraka ny mpisipika zay efa mipetraka. Zava-dehibe araka izany ny fanentanana sy ny fanabeazana ireo mpitondra kodiaran-droa eo amin'izay fanajana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana izay hisorohana ireo loza mety iseho. Tamin'ny voalohany izahay rehefa niresaka mahakasika ny hoe fitiavana kodiaran-droa dia ny rahantsika nahita foana hatramin'izay ny tsy fanarahan-dalàna na ihany koa hoe mety hoe loza maro isan-karazany ateraka an'izay tsy fanarahan-dalàna zay dia nieritreritra izay hoe inona ny zavatra tsy ampy eo amin'ny fiarahamonina indrindra ihany koa eo amin'ny samy mpankafy izay kodiaran-droa izay hoe mety tsisy fanabeazana, tsy ampy amin'ny fifanabeazana, tsy ampy ihany koa ny fifanajana sy ny fifankatiavana eo amin'ny samy mpitia kodiarana na ihany koa hoe samy mpampiasa ny lalana. Dia najoronay ara-panjakana hoe andaontsika hiaraka ary hientana hanatanteraka an'izay vinakasa zay dia zay nisany hoe tariketra na ihany koa ny atrikasa voizinay ato anatin'ny solidarité de roa. Notanterana androany teny Ambodrapeto ny fananganana amin'ny fomba ofisialy ny fikambanana solidarité de roa izay ivondrona an'ireo mpampiasa kodiaran-droa eto Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena kosa indray dia mienjandroa ny tady ary manambana ny anapaka ny fifanarahana ara-tafika no tontosaina ny taona 2024
teo amin'ny Niger États-Unis ny gouvernement nigérien amin'izao fotoana anton'izany no nisy fanitsakisana ny fiandrianam-pirenen'izy ireo ny tsy fakana ny hevitra ireo olom-boafidy sy olom-boatendry raha ny fanazavana ity fanapa-kevitra ity izay noraisiny mpitondra any an-toerana taoriany dian'ny délégationna américaine tao Niger ny talata sy ny alakamisy teo ho an'ireo diplomaty tandrefana misy fandraisany amin'ny fanasokajina any États-Unis ho fanonganam-panjakana ny raharaha tany an-toerana izay fanapa-kevitry ny mpitondra ao a Niger izao. Dia izay koa manakatona ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity anio ity isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mba mifotoananao ho amin'ny rapitso indray veloma tsopoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.